kabary ny filomarika Ravalomanana, ireny no tena ilainy vahoaka malagasy. Solombavam-bahoaka fetra raha lamizafim-bololona, ny anteny meram-pirenena mihitsy ravahina rasany filoha. Komina Ampanevo Fokontany Isangy, trano efatra no tafian'ny olona mitambasy anatin'ny 4 minitra. Tomboky lahy sy tomboky vavy manolotra ny arahaba amin'ny takariva ny alarobia faefatra ny volana janoary ny taona 2024 ity, manasa ny mampitiavana sy ampanajana ihany koa anaraka ny fotoanany vaovao hatramin'ny farany. Ny pejy ny raharam-pirenena avy hatrany ary no anokafantsika ny fampahalalam-baovao amin'ny takariva ity dia latsaka ankaterena tanteraka ny firenena amin'izao fotoana izao. Mila olona mahay, mahalala ary mahavita anarina azy. Anisan'ny mahavelom-bolo ny afatra nataon'ny filomarika Ravalomanana tamin'ny fifampiarabanana tratran'ny taona farany teo indy. Fanadihadiny Charmano Menjanahary sy Manorandre Malala. Anangana firenena vano isika. Firenena miorina amin'ny fanabeazana sazana zaza malagasy. Fanosehana ny tantsamba amokatra ary ny fametrahana fandriam-pahalemana tena izy. Santionany tamin'ireo afatra sy ny vinana ampitainy filomarika Ravalomanana ho an'ny vahoaka malagasy io, nandritra ny kabary toy ny taona tetsy faravohitra ny alatsinainy teo. Izany no tena ilainy malagasy sy ny firenena, koa ny solombavam-bahoaka Jerry Andriambolaina. Karaha ny zava-misy amin'izao fotoana izao manko dia tena hoe tena natao amban-javatra ny atao hoe ny tontolo ambanivohitra sy ny resaka fambolena sy ny resaka fiompiana zany eny amin'ny tontolo ambanivohitra zay. Ary raha antsika mahafantatra fa ny filoha président Ravalomanana dia tena anisan'ny tena nanampy an'ireny tantsara eny tamin'ny alalan'ny masom-bolo, tamin'ny alalan'ny atao hoe fitaovana na tracteur reny na fitaovam-pambolena, eo ihany koa ny zezika izay tena hoe nentina namokarana. Dia tena azo antoka ary tena tsy maintsy hijery manokana izay resaka tontolo fambolena zay. Eo ihany koa ny resaka fampianarana ihany koa izay tena atao hoe tena nampalaza ny président Ravalomanana amin'ny lafiny fanabeazana, indrindra ihany koa taty amin'ny lafiny fandriam-pahalemana izay tena hoe voafehy tanteraka tamin'izay lafiny fandriam-pahalemana zay ary tena lamina ny vahoaka malagasy. Eo ihany koa natao hoe tena nandroso ny firenentsika tamin'ny fotoana nitondrany ary raha tena ohatran'ny président Ravalomanana ilay vahoaka malagasy satria président tena tsy mora hoera lakile fitenenana fa tena tonga dia miasa fa tsy kabary ihany koa dia efa niarahantsika nafantatra isika ilay atao hoe zokonjokona ireo ray aman-dreny izany hoe niaina tamin'ny fitondran'ny président Ravalomanana zay. Hatramin'ny farany ity volana janoary ity ny fisoratana anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana. Ilaina ny fandraisana andraikitry ny rehetra araka ny toromarika avy amin'ny filomarika Ravalomanana dia ny fanaraha-maso, ny fanavoazana ny lisam-pifidianana. Ho antsika rehetra izay efa nisoratra anarana tao anatin'ny lisam-pifidianana ny toromarika voalohany izay tsara ho fantatra aloha dia tokony anana itsika ny dika mitovy ny atao hoe ny taratasy ny soratantsika anarana tao anatin'ny carnet izay nisoratanao anarana. Sosomoa zany ny filazana azy izay zavatra izay tena tokony ananantsika ary ho antsika rehetra izay mbola tsy nahazo izany dia tokony iverina hitaka izany eny anivon'ny fokontany na eny anivon'ireo olona izay nanoratra anarana antsika. Anjarantsika antokotiko Madagasikara amin'ity taona ity no mamerina indray ny filoha Ravalomanana eo amin'ny toerany. Ny zavatra ataontsika voalohany amin'izany ho antsika izay mbola tsy voasoratra anarana dia ny manantona ireo olona izay afaka manatanteraka izany eny anivon'ny fokontany ary tokony ho fantatritsika hoe iza no voatendry ny CENI anatanteraka izany fisoratana izany fisoratana anarana ao anaty lisitra izany. Dia mila manantona an'ireo olon'ireo tsika ary mila manentana ihany koa fandraisana andraikitra ny namantsika izay manodidina antsika rehetra mba handeha hisoratra anarana. Tsy fanantenana ho an'ny antokotiko i Madagasikara irery ny lahateny nataon'ny filomarika Ravalomanana fa ho an'ny malagasy iray manontolo. Efa hita rahateo ny vokatra nentina nandritra ny 7 taona ny tantanany any Madagasikara.
Ny vaovao ny raharaham-pirenena izay hatrany naverina nihiditra teny amin'ny fonjana ny Tanimory Maherylanto Manandafy taory ny fampiatsoana azy teny fiadanana io maraina io. Raha ny senatera Benesy nitranga tamin'ny Desambra 2024 no antony raha ny voarakitry ny taratasy. Namohan'ny fitsarana sazy miatra eritaona an-tranomaizina izy tamin'io raharaha io ka izaho ampiarina izaho Ando Miaratiana sy Tahirinena. Ny latsaka indray ny didy fampisamborana ny Maherylanto Manandafy ny 1 Desambra 2024 rehefa nivoaka ny fonja ny tenany. Didy fampisamborana izay efa tamin'ny taona 2024. Ny voalohan'ny volana Jona 2024 namoaka vaovao tamin'ny tamazotra an-tserasera Malama ny lasa fa matin'ny Covid-19 ny senatera Benesy. Nametraka fitoriana milaza ny tsy famarinan-jany ity senatera ity tany Toamasina. No lazaina fa nisy didiny voaka sazy miatra eritaona an-tranomaizina io raharaha io ka izao vao ampiatra io didy io ny fitsarana. Nahazo fampiatsoana teny fiadanana sampana fikarohana eloka be vava teo anivon'ny Gendarmerie ny 2 Janoary 2024 lasa teo i Malama. Efa nanomboka nikarohina izy nanomboka tamin'ny fotoana io saingy tsy tao amin'ny trano ny teny Ampefilora nambarany vadiny fa tany ambanivohitra. Androany maraina izy no nisamborina ary nentina teny amin'ny tombon'ny Gendarmerie fiadanana. Avy dia nalefa teny Antanimora izay fonja akaiky indrindra mialona andefasana azy any Ambalatavoangy raha ny noty voarainy. Nisy vice de procédure be tabe mihitsy nitranga tao anatin'ity tantara ity. Nampanatsony Mahery double convocation le izy asaina tonga même jour même date tany Tamatavy dia nasaina tonga ihany koa teto Antananarivo Mahery tsy afaka nizara roa. Tonga taty Antananarivo izy dia tonga dia nisy tomobile nitondra izay tsy fantatra hoe iza moa zany no nandomo carburant nanofa ny tomobile nitondra azy tany Tamatavy dia tonga dia direct tany Ambalatavoangy izy tamin'ireny andro amin'ny Covid ireny. Nenona tao amin'ny polisy indray izy dia tsy misy taratasy PV an'ilay mpitory akoriny tamin'io andro io. Avy eo indray voaka Mahery 2 jours 3 jours tao Ambalatavoangy dia nandeha ny fitsarana azy izay tsy fantany akory ny daty fitsarana fa dia nalefa tao fotsiny izany tao amin'ny tribunal izy efa taty Antananarivo fa ny namany izay Tody Arnaud no niteny anazy hoe mandeha ato ny audience an'lahy dia voaka moa zany le izy dia tiana voaka azy zareo 12 mois d'emprisonnement ferme izay atao teneniko hoe tamin'ny 17 décembre 2020. Nandiso ny filazana sy ny resabe voizina amin'izao fa navoaka i Malama ny 3 Desambra lasa teo ny vadiny. Ny lalàna no misy no narahin'ny fianakaviana hoy nambarany manaporofo ny zava-misy fa politika no ambadika ity raharaha ity. Izao manaporofo fa tena resaka politika hitazomana ny Mahery. Nisy tsy faly be da be tao tamin'ny fivoahana ny Mahery tamin'ny 31 Desambra iny. Nisy laza tao hoe navoaka izy tsy navoaka Mahery tsisy namoaka azy zany fa procédure narahanay lalàna malagasy narahanay hoe violence et voies de fait 3 mois ihany no délai de détention provisoire ny aty Aponja. Rehefa tapitra izay 3 mois zay nandeha amin'izay zay nanao démarche auprès amin'ny administration rehetrarehetra hoe tapitra ny délai de temps. Nanaiky ny taty amin'ny fonja satria izay ny lalàna tsy afaka mitazona azy akoatra ny daty io raha tsy misy prorogation avy any amin'ny fitsarana. Nilazany tsy anaiky hatramin'ny farany ary anaraka akaiky ity raharaha ity ny vadiny. Tsy azo ekena ho izy ny fanandevozana sy ny raha matahora atao amin'ny malagasy amin'izao fotoana izao. Anareo izay ao ambadika io zavatra rehetrarehetra io mahazo fafinaretana amin'izao fijaliana izao dia tsy haiko samy lololandritsika samy mandeha tany fa mitomany androany amin'ny olombelona ilay izy tena ilako tsiny marary fa io na ngorako ny aiko azy satria matoa zay tsy naka avokata amin'ireny tsy nanao opposition tsy hoe izay akory no hoe tsy manam-bolana hoe ohatr'izany betsaka ny namana ty hanampy fa miaina ny zavatra iaina ny vahoaka madinika izay hoe izao ny zavatra iaina ny vahoaka madinika tsy sakrifia ny fiainan-janako raha ohatra ny hoe zavatra ohatr'izany ny zavatra hoe zavatra mitranga fa tena fanovana an'ilay firenena ny tedafina fanovana an'ilay système iainan'ilay vahoaka tena taloha hiala an'ilay fanandevozana tsisy hiverina amin'izany intsony izao tsy anaiky hatramin'ny farany io nanamongorako ny aiko ary tsy nitaranako tsy avelako hiaina zavatra ohatr'izao. Tsy vaovao eto amintsika intsony hitranga tahaka izao. Marobe ireo olona mahasaminteny milaza ny tsirariny eto amin'ny firenena anaovana raha matahora na alefa ny mponja avy hatrany. Maneho izany fa tsy misy ny fahalalana maneho hevitra
eto Madagasikara. Manomana tetika fanisirim-bahoaka ahafahana manondra raha fitsipam-pitokisana no lavin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrinana. Ho an'ny sirim-bahoaka tiky Madagasikara kosa indray dia tsy manantena fiovana intsony izy ireo amin'izao mpitondra izao ary miantso ny filohan'ny repoblika mihitsy handrava ny antenimieram-pirenena raha sahanao izany ity farany. Fanadihadiany Asinandria Malala sy Tokra Marla. Taon'ny fihetsika nandiso fanantenana ny HCDDED sy ny antenimieram-pirenena momba ny raharaha fitsipam-pitokisana nataon'ny solombavambahoaka 500 ny faraparan'ny taona 2024 dia efa manomana tetika hafa indray ireo solombavambahoaka amin'izao fotoana izao. Ho an'ny solombavambahoaka Fetra Raramzafimbolona dia mazava ny fanehonkeviny fa miantso ny filoha Rajoelina handrava ny antenimieram-pirenena raha masaha izy satria mandeha ny feo fa hisy fivoriana tsaram-potoana atrehan'ireo solombavambahoaka mba hanonganana ny birao maharitra. Mbola manomboka miverina ny resaka session extraordinaire hoe raharaina ny antenimieram-pirenena ny toy an'ireny soni nataona solombavambahoaka 500 ireny. Mino ahy nareo fa tsy mijanona hatreo ireny resaka ireny. Alolo mbola hijanona tsy ambaratelo. Fa mety aminay foana io izay eritreritra zareo mbola honono hatreto alolo mandeha mahakasika ny hoe isina fivoriana tsy ara-potoana atoato hono. Mety aminay foana io. Mety aminay solombavambahoaka indrindra ny avy aty anivon'ny tiako Madagasikara. Fa na ho ravana ara dia izay mitodika amin'Andriamatofo mihitsy raha vao mihitsy ny antenimieram-pirenena hoaingana. Rehefa izay rehefa hita fa tsy mahavita ny asany efa nidikainareo ny lalàna. Efa nataonareo tsinitsinina ny fahefahana mpanao lalàna. Andriamatofo loha nisan'ny voalohany amin'izany dia araka ny teniko teo hoe tsy hijanona io raharaha io fa ny fotoana no hitsara izay dia ho hitantsika eo fa betsaka ny zavatra mbola azo atao. Tsy toteny ary efa leo ny izao gouvernemanta izao ny solombavambahoaka sy ny vahoaka matoa nisy ny fitsipam-pitokisana nataon'ny député 500 iny ho hiatrany ny fanazavana. Na izany aza nefa dia tsy manantena fiovana amin'izao fitondrana izao intsony ny solombavambahoaka lany tamin'ny anarany antokotiko i Madagasikara. Dia vaovao ny taon'Andriamatoa Prime Ministre tokony hatsapa-teny ianao fa Prime Ministre sy gouvernemanta ao anatin'izany ianareo ministra. Rehefa tsy ametra-pialana ny Prime Ministre dia mba tonga saina manana etika Andriamatoa Prime Ministre tsy manana légitimité intsony ianao, tsy crédible intsony ianao eo anatrehan'ny hevi-bahoaka na ny opinion, eo anatrehan'ny iraisam-pirenena manaja tena dia mametra fialana. Inona ny antony ifikiranao? Zay ny lasa mampametra-pamitaniana. Dia be ny raharaha tokony mbola ndalo biankona fitsarana mahakasika an'ireny raharaha volamena ireny ilay nivadika vita ao amin'ny ministera ny minina. Ianao anisany nanao intérim atao mpisolo-toerana tamin'izany fotoana, izany ny mila fanazavana. Sasanatria ve ny zavatra toy ireny izay raha eo anatin'ny maro no mahatonga anareo mifikitra eo amin'ilay toerana lany enatra. Miasa ianareo fa tsy zava-bita, tsy mandaha mihitsy izahay. Fa niasa ianareo fa tsy hainareo ilay mitantana an'ilay raha-pirenena ka na hiaro-tory ary ianareo na tsy manana manalina araka ny tenin'Andriamatofo loha dia tsy misy vokany amin'ny fiainam-bahoaka. Izany fa teny janona ho teny no ataonareo. Ka dia manaja tena Andriamatoa Prime Ministre mametrahana fialana, mety mba hitondra, mety mba tondra ho iaho, mety sofla kely fa tsy ninona io veto no mandrapatonga ny fifidianany. Ny amin'izay indray dia sura 100 isan-jato izahay, sura 100 isan-jato ny vahoaka fa tsy misy ninona io veto mandra-pahatonga ny fotoam-pifidianana. Hatreto dia tsy mbola naharay ny taratasy-piantsoana amin'ny fivoriana tsaram-potoana io ireo solombavambahoaka. Raha ny feo re dia ny 7 janoary ho avy izao no anatanterahana izany ary fanonganana ny birao maharitra no anton'izany fivoriana tsaram-potoana izay ka andrasana ny fampiantsoany gouvernemanta ary ho hita eo ny toy ny raharaha. Ho ampiakarina avy telo ny karama sy fokotany fampanantenana vaovao izay araka ny fanadihadiana nefa tamin'ny tambi-karama 2 alina ariary aza dia mbola misy ampahany betsaka tsy voaefa ny fanjakana. 3 volana ihany manko ny tambi-karama azo ny sy fokotany sendra ny ambiasana nandritry ny taona 2024 iny. Ankoatr'izay anefa dia miteraka olana anatiny ny hoe any sy fokotany ihany no ampitomboina ny tambi-karama fa tsy voakitika kosa ho an'ireo lefitry ny sy fokotany sy kanefa dia mitovy ny asa. Fanadihadiany Jarmaino Menjanahary sy Manorandre Malala. 2 alina ariary no karaman'ireo lehibe pokotany raha toka iray alina ariary kosa ho an'ny lefiny. Raha ny fanadihadiana dia mbola tambi-karama 3 volana no voarain'ireo lehibe pokotany sasany ny taona 2024 iny. Niteraka olana eo amin'ny lehibe pokotany sy ny lefiny ihany koa ny filazana nataon'ny filoham-pirenena. Tsy voakasiky ny fampiakarana karama manko ny lefitry ny sefokotany
kanefa mitovy asa ihany hoy ny fanazavana. Ny enda miteny raisinay teo anda mity 2022 nandray zay tamin'ny taorinan'ny taonelanelan'ny krismasy taovabao zany hoe enim-bolana zany tsy voarainay dia 3 volana ihany no nomena fa ny 3 volana mbola tsy nomena hatramin'izao dia nomenanay 50 000 ihany ny adjoint fa 200 000 ny filoha dia tsisy resaka adjoint zany le fitsondrotana fa zareo filoha zany no mananina an'io nefa na dia zany 50 000 ve atonga izy tsy mampianaindray ndraiky kory ny 50 000 tsisy dikany zany 200 000 ve 300 tsotry avy telo ahoana zany le izy le 200 000 ve no le 100 000 francs ve no fois 3 sa ahoana zay tsy azonay raha ny asanay dia mitovy ny filoha zay nge manao sy ny ara-dalàna mitovy ny asanay sy ny filoha fa zany hoe ndray filoha voaloha ndray filoha faharoa nefa dia 50 000 iny dia iny 150 000 zany anatin'ny 3 volana dia chef district moa zany le 3 volana manaraka mbola tsy fantatry rovina koa no azo 2022 raha ho any eto amin'ity fokotany ity dia nambaran'ireto tompon'andraikitra ireto fa na ny fanisana ireo mpifidy azy tsy mandeha amin'ny laoniny satria nijanona tamin'ny asan'ireo mpanisa mpifidy. Mbola tsisy fitaovana misy zao hitanareo zao ny ataonay ato tsisy ninona zay raha le fanisana mpifidy tsisy iny tena mpanantenenanay io mena tablety isaky ny anina tsisy dia mandeha anjambany amin'ny fotsiny. Ankoatr'izay isan'ny fampanantenana ny digitalisation ety amin'ny fokotany hatreto aloha dia tsy tanteraka izany efa taona vaovao ihany sika ity mbola tsy tonga ireo solosaina nampanantenan'ny rajoelina fa ho tonga ao anatin'ny 10 andro. Na ny selere na ny air tsy mahafantatra hoe ny tena misy lavatrano eto tsy mahafantatra ny samponina eto dia tanenga zao mbola misy amin'ny ampahateliny fito aloha mbola betsaka satria tsy vitan'le ankizy va le izy fa so ihany mbola nampitombona ray volana le izy anankiroa zany izy zao roa zany dia za samy tena manao nanomboka tamin'ny 24 tsisy manao tsony fa za zany zao tena manao io nenay zao ny anankiray ihany le tao fokotany fa ny ray any fokotany efa nalefan-drare teto dia le président tokony asa eto amin'ny birao tsy mandeha. Mampana ireo lehibe pokotany maro arak'izany fa ho fampanantenana pokaty tahaka ny mazatra indray io fampiakarana karama ny se fokotany ho avy telo eny io 4 alina ariary aza tsy voalohan'ny fanjakana fa raisina isaky ny 3 volana maika ave fa ho avy telo eny no aloha ho azy ireo ny ho avy no amantarana ny toyiny. Ny vavaon'ny tranga ampiarahamonina kosa indray ary dia nitrangana fanafiana amin'ny tampiadiana miaro vakitrano tetsy amin'ny komina Ampanier fifokotany Sangy. Nisy nina ratra vola antapitrisany olona sanjiola tamin'izany ary tokantrano 4 be izao no nasesiny jiola notafitsiana tao anatin'ny iray alina monjy mandry tsy lavolony ponina satria dia saika isan'andro no ahitana trangana vakitrano sy ala-botry toy izao ary matetika loatra ny fanafiana amin'ny tampiadiana tahaka izao. Asinandria Malala sy tokatra Marolany teny an-toerana nanao fanadiadiana. Trano 4 no indray notafian'ny jiola amin'ny Tambasy tao anatin'ny 30 minitra alina tao amin'ny fokotany Isangy commune Ampanier district Tsimdrano. Tao amin'ity tsena iray ity no nanombohan'ireo jiola ny asa ratsiny. Tato ambony tato izany nanakotsikotsik'a ilay varavarana tao dia tato ambany amin'izay izy avy eo nandondona dia namaly le namako tato hoe izy izao dia tonga izy dia niteny hoe vahoa ty varavarana teo izy dia vahoa ty fa tafiditra ao izy dia vonoina ilaisany dia izay moa tsy namafa izay ny afona dia avy eo ilay varavarana avy eo mipotsohany ihany avy eo dia rehefa tafiditra izy dia hoe aiza ny vola hozy izy dia hoe izay hoa tsy manam-bola fa izay mpiasany ato dia hoe entany amin'ny patron ilaisany izay dia avy eo izy nentinentany dia tary amin'ilay anona tary amin'ny commissaire tary izy nentinay fa tsy tany an'ilay patron anay dia avy eo nisy olona nitondra jiro tery amin'ny tery avelany tery dia izy hoe iny misy olona dia nanantona teny daholo zareo dia to dia niady tamin'ilay olona teo izy dia avy eo izay nampidiriny tao amin'ilay tranon'ilay olona nitafiany tery hoe midiry laisany ato dia mandolia eo dia variana teo daholo zareo dia izay sy ilay namako tafatsoaka dia tafatsoaka izay dia tany an-tranon'ny dada farany dia tany izay ny afona lohany dia avy eo izay niverina taty ihany avy eo
rehefa nylamindamina dia miverina anakaty zay teo amin'ny anaky fito teo izy na enina bobabobaka ihany isy anankiray ihany no nitondra basy ray ihany nanana basy tamin'ny zareo fa antsikely zay zao nanambanany anaty teto amin'ny tendako hoe izy hoe zany nataony tamina hoe iza daholo ny olona manamboly eto izy teneny daholo dia tsy fantatray eo fa patroanay ihany zao fantatray ao menaka ny lasany dia sigara dia jus zay ny lasany. Tsy nijanona teo izy ireo fa nifindra trano hafa indray. Tsara ny manamarika fa efa notafiandreo olo tsy fantatra ity tokantrano ity efa taona laisa izay ary namozana ain'olona mihitsy ka izao niverena jiolahy izao indray tamin'ny alina. Le vadiko nitafavoaka tany ivelany aloha nijery niody nivoaka ny vavady dia nijery dia ozy izy hoe nde miverina fa basy ty tanako ty dia lasa le vadiko miverina anakaty amiko dia niteny hoe andao andeha hitsoaka ozy izy fa mpanafika ireo dia ozy izy za hoe zaho tsy andeha hitsoaka izany satria raha miala eto aho za dia maty io boakely fa za tsy andeha hitsoaka izany za tsy hiala eto dia takandry zareo le varavarana dia rehefa nitakandry zareo le varavarana dia aiza mivady tena ozy izy sady tonga dia nidaroany tamin'le baraminina aloha nivalahako aiza mivady tena dia lasa le vadiko to dia nitsoaka ry zareo tafiditra tato amin'le varavarana potika dia vadiko lasa nitsoaka tary ivelany tary satria raha teo le vadiko dia tena maty satria le izy tantara mitohitohy be mihitsy satria tsy vola ny tedaviny voalohany fa le vadiko ny tedaviny voalohany dia niakatra indray izy avany ambany any amin'ny salonay satria tany le vadiko nitsoaka dia avany amin'le salonay indray izy niakatra miverina andre mandeha namono anao hoe fa iza le vadinao ozy izy zany alora nga tonga dia taperina amin'izay koa ny ainy sady nysotominy an'ilay basy teny an-tanan'ilay anankiray satria be da be mihitsy ry zareo dia nysotominy le basy teo an-tanany anankiray dia nidina tany ambany indray izy nitady an'le vadiko dia nahita an'le varavarana ny sokatra izy dia nino hoe tena lasa le rangahy dia izay izy vao naka vola naka tele naka entana rehetrarehetra izay mipetrapetraka teo lasany daholo mihitsy subwoofer ordi portable lasany daholo fa le télé be anankiray miraikitra dia tsy afany. Tsy dia haiko loatra aloha hoe mamatapatatra an'le valera fa le vola zany izao 25 millions lasany satria izay hoe satria hoe hividy tirboana tomobile anay izay dia nandefasan'le tontonay vola dia izay ny lasany. Matetika loatra ny fanafiana ao amin'ity commune ity hoy ireo mponina. Ny mampalahelo dia vitsy ny mpitandro filaminana ao an-toerana ary tsy ampy ara-pitaovana. Fa tena anjakan'ny tsy fandriam-pahalemana tanteraka mihitsy ny olona ety mamboly sy manao biriky izany ny fivelomana fa raha mba mahalafo biriky aza ny olona ety efa firy ny maty satria tonga ny jiolahy tonga dia mahafantatra hoe ato misy vola fa nahalafo an'izao na mahalafo kisoa na mahalafo omby na mahalafo biriky dia tonga ny jiolahy maka ny vola. Tena tsy mandry fahalemana zahay ety amin'ity commune Ampanefy ity ary mampalahelo dia rehefa tonga ry zareo mpanafika mandeha andihany maro dia miantso ny mpitandro filaminana zahay dia nefa tena ela ihany efa vita efa lasa mpanao ratsy vao tonga mpitandro filaminana tonga polisy ary poste avancé kely mba misy ety dia tena mba mitarainy zahay hoe tena tsy mandry fahalemana fa dia matimaty foana ny majinika ety ambanivohitra raha izao no mitohy. Ankoatra ny fanafiana amin'ny tapiadiana tahaka izao fa dia isan'andro dia ahitana ala-botra trany ao anatin'ity tanàna ity hoy ny mpanolotsain'ny tanàna. Ny fanafiana aloha zany tsy dia le mitambasy commune telo samy hafa zany Fokotany Behoririka, Fokotany Ampanefy, Fokotany Isaingy ireo zany ny tena lasibatra hitrangana fanafiana amin'ny tambasy ireo fa amin'ny fotoana moa zany fanelanelana be. Fa ny ala-botro kosa dia isan'andro, ny ala-botro tena isan'andro tsy maintsy misy vaky, tsy maintsy misy very ka izay ny tena mba hitondranay antso avo ho an'ny tompona ndraiky mpanjakana tompoko. Efa tazana tena toerana ny mpitandro filaminana niaraka tamin'ny alika mpitsongoty saingy efa atoandro be nanahary ka tsy nahitana mangirana ny tsongoty izay natao. Saika ny fatra rehetra manerana any Madagasikara no ahitana trangana tsy fandriam-pahalemana mampivarahontsana tahaka izao saingy ny mpitondra dia variana manenjika ny mpanohitra managadra ireo izay samy tsikerina ny tsy mety izay ataony. Raha fehezina dia elan-jaliana ny vahoaka malagasy noho ny fitavozavozan'ny mpitondra ary porofony tsy fahaiza mitantana sy fahantrana lalina izao tranga rehetra izao.
eo amin'izay vaovaony tsy fandriam-pahalemana izay hatrano dia maro ny fifandonana teo amin'ny zandary sy ny olon-dratsy tamin'ny taona 2024 iny araka ny taritra nataony tesy amin'ny farim-piadidiny zandarmaria Imerina Central. Nisy ny namoizana aina fa teo ihany koa ny sambelona araka ny tatitra hatrany. Avitra sy olon-draibe Ando Miaratina sy Mathieu Prince. Trangana fanafiana, fakanan-keriny, alatra tolapaty, fanaovana vola sandoka, santonana amin'ireo trangana tsy fandriam-pahalemana niseho nandritra ny taona 2024. Nivoaka ny tatitra avy ao anivy ny farim-piadidiny zandarmeria Imerina Central, fa raika amin'ny 30 ireo olon-dratsy lavy ny balan'izy ireo ary 3 naratra tamin'ny taona 2024 iny. Fifandonana teo amin'ireo olon-dratsy sy ny zandary no nahatonga ny fahafatesana. Raika amin'ny 20 ireo alatrombo miaro fakanan-keriny, olona 450 no voasambotra raha ny voarakitra. Mifandraika amin'izay nivokatra teo amin'ny ady amin'ny famotsinombo tsy ara-dalàna. Raika amin'ny 20 tamin'ireo omby 7,730 no tsy ara-dalàna rehefa nosavaina, ka olona 7,30 no voatery ny samborina. Fakanan-keriny 7 hafa ny voaray, nafanany sambotr'olona 5,50. Eo amin'ny fiarovana ny arena Voajanahary, karazana vatosoa sy vato sarobidy milanja 8 sy 707 sy R1 kilao sarony, ny ampibolabolana azo voamboana 12, rongony 7,20 kilao mahery sy tolapaty milanja 12 kilao tratran'ny zandarmeria Imerina Central araka ny tatitra. Ankoatra izay, milina fanaovana vola sandoka 10 miaraka amin'ny vola sandoka 9 sy 10 sy iray tapitrisa ariary no tratra ny araka tamin'izany. Ankilany, fiparitany zava-mahadomelino isan-karazany ahitana ireo mahery vaika, matetika miparitaka amin'ny tsy fandriam-pahalemana maro. Matory anaty tahotra ny vahoaka malagasy noho izay tsy fandriam-pahalemana izay: vakidrano, alabotry, fanendahana, sintomahery, fanankanan-dalana sy ny sisa maro. Kanera ny olom-pirenena trano ny mpitandro filaminana mba ho tena tandroka ary ny vozana, hiaro ny vahoaka sy ny fananany, fa tsy ololovin'ny kajikajy politika. Manao antsoava amin'ny tokony andoavan'ny fanjakana ny Karamany ny olona nanao ny sekoly manara-penitra tao amin'ny komina Andonabe, distrikan'ny Mananjary iny. Efa vita ny asa ary efa notokanana ny trano saingy tsy mbola nalohan'ny fanjakana hatramin'izao ny Karamana nanamboatra izany. Jarmano Menjanahary, Manorandre Malala. Avy ao Antsirabe ireto olona ireto no nentina anangana sekoly manara-penitra tao amin'ny fokontany Andrangavola, komina Andonabe, distrikan'ny Mananjary. Efa vita ny asa ary efa notokanana ilay sekoly raha ny fanazavana, saingy hatramin'izao mbola tsy nalohan'ny fanjakana ny volan'izy ireo. Vao ny andao kelikely ny asa dia nomena avansa izy ireo. Olona efa mpiara-miasa tamin'izy ireo hatramin'izay no nanolotra ity tsena ity. Nametraka fotsiny anefa io olona io, fa onika indray no nitantana azy ireo tamin'ny fanatanterahana ilay asa fanamboarana. Samy tsoka avokoa ankehitriny, na ilay nanatitra na ilay lehibe nitarika azy ireo, raha namono finday kosa ny tompona ndraiky mpanjakana rehetra izay voakasika. Koa efa ny asa tany izay rehetra nanomboka tamin'ny 15 septambra, dia vola ndre mandeha avansa sy vola faharoa 2 taorianan'io no nahazo vola. Hatreo izay tsy nahazo vola tsony nanomboka an'io. Ny andro ny vola tany anay, rehefa hoe andray vola desambra tsy tonga ny vola. Ireo mpitondra anay izay atsona dia mamono telefona na atsimo na avaratra. Izy rehetrarehetra na hatramin'ny Mananjary na hatramin'ny Antananarivo samy mamono telefona aby ireo, ka izay mahatonga anay hitaraina aty aminareo. Raha mba misy fanjakana afaka hijery akaiky an'ireo zavatra ireo. Efa vita ny sekoly manara-penitra ary efa vita reception izy io. Matoa anay ny janona dia hoe miandro ny volanareo, dia ny andro teo anay tsisy farany dia taraina moa anay hoe fokon'olona miatoka. Dia manome 9,000 telo alina sy enina koa avansa 190,000 ariary kokoa. Totaliny dia mitovy daholo izay volana izay samy 9 alina 9,000 sy 4 alina sy 4 hetsy. Aogista koa ohatran'izay mitovy daholo ny volana raisinay tompoko. Santionany ihany ity trangatany Mananjary nazahoana fitarenana ity. Vao tsy ela manko dia nisedra olana toy izao ihany koa ireo orinasa mpikojakoja lalana. Vita ny asa, saingy tsy nomeny ny fanjakana vola. Potika tanteraka ny sosialim-bahoaka amin'izao fotoana izao, tsy hitany vahoaka intsony izay iainana manoloana fidangany vidim-piainana. Any amin'ny tena marary azy ny voakitikitika ny kibonona ny vary tsy takabidy intsony. Ho an'ny tokantrano salansalana izao tsy maintsy ahena ny fatra ho an'ny isan'andro. Ando Miaratina, Tahirinena. Mitaraina ho mijaly sy sahirana ny olona amin'izao manoloana ny fidangany vidim-piainana.
foto-tsakafon'ny malagasy ny vary ary ireariana mihitsy saingy zara raha matakatra ny vidin'ny olona 700 ariary ny kapoky ny vary makaolioka 700 ariary ny vary gasy eny an-tsena amin'izao fotoana izao 303 ariary iray kilao ary mananika ny 5 sy 5 alina sy iraetsy ariary ny iray gony matsapa ny mpivarotra fa miaina ny fanjofana mividy amin'ny antsinjara ny olona tsy matakatra amin'ny kilao ary tsy mahavidy amin'ny gony intsony noho izy lafo loatra Toyota zao dimampôsy 700 nefa nitaio izy tamin'ny taona zao boya dimampôsy 700 dia mivaly gasy moa nijanona eo any zany fa matohitra ny tena niatratra be mihitsy ny vidiny tsy ao any tejato sy tearivo nefa nitaio izy zao boya tearivo tsy ao tsena zany tato ato maina hoe tsisy voy ano iadama ny vita fety maina be mihitsy fahitatra anazy zao tsy haiko etao mabia taminy ohatra mamboya taretra sa hoe iantso iatrika hoe avy ny loha izay trama zao ny fahitatra anazy mety antsanam-potiny miatraiky amin'ny vantana ny amin'ny aty vilany isan-tokantrano zany tsy maharaka ny fiakaran'ny vidim-piainana amin'izao intsony ny vola miditra miaina amin'ny hoanina androany tadiavina androany sarababe bahoaka misy ireo mahavidy ihany saingy misy kosa ireo tsy mahita ny amenonany kibo fa miaritra izay misy ho an'ireo tokantrano sokajy antoniny tsy maintsy ahena ny fatrarotsaka isan'andro manova ny fomba fisakafoanana mihitsy raha mitoy miakatra ny vidim-bary farafahakeliny 5,000 isan'andro ety aminay zao ny karama amin'le manetsa sy le fambolena eny an-tsaha dia nefa ny tsy ampy any olona tokantrano anankiray fotsiny izay 5,000 izay nefa raha ohatra tsy njaraina zany le 5,000 tokony hoe olona ray zany tokony hinana an'le 5,000 nefa nanay misy hoe olona da folo atrandro zareo dia tsy ampy anazy mandra-parivo ny andro le sakafo satria mihinam-bary tapatsinay zany zareo eo raha mitolo izao dia tsy maintsy hinana hankotrana ny olona satria tsy na ny hankotrana koa zao efa mialafo be efa mianaka izay eo dia vary rokapoka isan'andro na rokapoka na rotsakay amin'ny atoandro dia rokapoka amin'ny hariva dia maraina ray kapoka dia lasa hena indray vary zany zao hoe ray sy tapany amin'ny atoandro dia amin'ny hariva koa ray sy tapany dia maraina tapany fa tena tsy tratra mahitsy zay zao malany valo kapoka isan'andro dia mihena eo amin'ny enina kapoka eo sisany atao tena manahy mihitsy raha vao tafakatra 5,000 ny vary zany zao nefa zany tsy maintsy ento tafakatra 5,000 io amin'izao raha zao fiakarany tsy akijanony izao dia tsy maintsy izay ny lalàna indray mandeha sisa mihinam-bary angambany tsy nitokantrano ihany fa voakasika mivantana amin'ity fiakarana ity ihany koa ireo mpivarotra ny masaka tsy miova ny vidin'ny vary iray lovia fa miena kosa ny fatrany izay tazomana tsena sisa no atao no isy fivelomana hoy izy ireo Vita zao mbola tsy nampiakatra izay satria ny client raha vampakarina ilay izy dia milafo izy raha miakatra ilay izy dia tsy maintsy tazominay amin'ny olo fa laha ny vary zao ty aminay zao mora be satria be da be mivarotra 17,5 izay mbe ny pilanay Esana mba ahenahena kely ny vary dia miainga daholo hatramin'ny ampango tena betsaka ny olona misakafo aty amin'ny hotely ny olona zany eto mahazo foana ny anay na 2 arivo ary dia mihinam-bary satria ny vahoaka malagasy efa reraky ny fahatrana amin'izao fotoana izao avy any ampitan-dranomasina avy any amin'ny province rehetra any tonga aty izy efa lany fresiny ihany nakarambola hinana plana 30,000 izy mety tsy vitany fa miezaka zany hoe 2 arivo dia 5 ihany koa nefa mazaka ny olona fa mipla 3 arivo ny tena planay marobe izay efa mpalantenana nataony mpitondra fanjakan'izay ametrany vidinentana eny an-tsena nisy mihitsy aza ny filazana fa ho ambidino anatin'ny 3 andro monja ny vidinentana saingy miary amin'ny mahita ny rehetra fa fiakarana trano nisy hatramin'izao tsy misy fiatraikany firy amin'ny vidim-bary sy ny filanimponina andavanandro ny fampanantenana natao alohan'ny mpitondra manafatra vary toy izay anampiny tatsapamboly sy piompy izay mandrafitra ny 900 ny malagasy tompona andraikitra voalohany tokony any sosialim-bahoaka ny fanjakana saingy tsy voafehiny izy ireo mihitsy izany laram-pamena ny fiainam-bahoaka ary tsy tokony atao tsinitsina natao mban-javatra izany milentika ny fiainan'ny malagasy ankehitriny mahantra ny malagasy na ara-tsaina na ara-batana na ara-panahy saingy raha vahaolana nandroasana amin'ny mpitondra fanjakana dia nofy ihany izany
ho arahantsika misy asa izao kosa ny vaovao tapatapany isan'izany karazam-borona ampolony ao amin'ny nosy kely nosy ve 3 kilometatra miala nanakao any amin'ny atsimon'ny Toliara no matimaty amin'izao fotoana izao. 20 teo eo no hita teny an-toerana ireo karazam-borona ireo izay mipetraka manamorona ny rano ary mivelona manodidina azy. Tsy fantatra treto ny antony nahafaty ireo vorona ireo fa manano tompon'andraikitra ny mety ho fisiana fihazana tsy ara-dalàna ireo vorona ireo. Nosy ve izay marina fa toerana fanjonoana ary fady ihany koa. Efa eny an-toerana ireo iraka manao ny fanadihadiana ny zava-mitranga. Tranga izay ahina isy fiantraikany amin'ny lafiny fizahantany amin'iny faritra iny. Ity karazam-borona ity izay isan'ny misarika vahiny tokoa raha ny eto amintsika. Ny vaovaon'ny fanatanjahantena kosa indray ary anatanteraka fifananana baolina kitra manerana amin'ny faritra valo eto amintsika ny komisiona misana ny tanora eo anivon'ny federasiona malagasy ny baolina kitra. Tanjona ny hijerena ireo mpilalao mahay lasaky ny 7 taona isaky ny faritra. Anaraka fiofanana andrafetana ny ekipam-pirenena malagasy mandritra ny lalao Kozava Cup U20. Coupe de sélection régionale no anarana nampitondraina azy. Anana solo tena avokoa araka izany ireo ligy rehetra eraky Madagasikara. Ka ny 9 hatramin'ny 9 janoary no anaovana ny lalao any Antsirabe, Tsoroany Mandidy, Toamasina, Manakara, Boriziny, Tolaniaro, Iosy ary Antala. Ny 12 kosa no ofantenana ka ireo mpilalao tranainy tamin'ny sehatra iraisam-pirenena no anaramaso sy anao ny fifantenana amin'izany. Araka ny vaovao mivoaka amin'ny tambazotra tserasera kosa io arivo io dia Andrianarivelo Aivo no governora vaovaon'ny banky foibe ny Madagasikara. Araka izany dia nankatoavana ihany ny fametrahampialan'ny governora amin'ny banky foibe teo aloha Rabat John Henry izay nataony ny 17 Desambra 2024 teo. Tsara ho fantatra fa i Andrianarivelo Aivo dia nitana ny andraikitra maha-administrateur directeur exécutif teo anivon'ny FMI na ny Fonds monétaire international ho an'i Afrika hatramin'ny Oktobra 2024 teo. Eo amin'ny vaovao maresaka iraisam-pirenena kosa ary anetsiny indray ny akoho mamorona ho vonoina ao amin'ny Repoblikan'ny Tchèque noho ny fisianaky ny grippe aviaire mitony ady noho izy tsy mbola ahitana vaksiny hatramin'ny androany. Manao antsoavy ireo mpiompy noho ny voka-dratsy eo amin'ny fitadiavana ateraka izany. Avitra solindray be sy Mathieu Prince no mitatitra amintsika ny andindiny izay. Akoho mamorona roa alina sy roa hetsy no tsy maintsy ho vonoina any andrefan'ny Prague ao amin'ny Repoblikan'ny Tchèque raha ny fanambarana nataon'ireo tompona andraikitra ny an-toerana. Miverina indray ny grippe aviaire ka ho fisoroana ny fiparitany dia toeram-piompiana maro any amin'ny faritra 500 kilometatra no mialan'ny Prague no tsy maintsy anatanterahana ny famonoana. Ity fiparitana ity no lehibe indrindra hatramin'izay raha nitatitra hatrany. Hatramin'ny taona 2022 Europa no tsy afabela tamin'ity fianaka ity grippe mahery vaika ity. Teo anelanelan'ny Oktobra 2022 sy Septambra 2022 akoho mamorona mahery ny 50 tapitrisa no efa novonoina ankoatra ireo resin'ny aretina. Aretim-biby mifindra aingana amin'ny alalan'ny fivarotana azy na ny fifindramonina ataon'ireo vorondry ary aingam mpifindra na epizooty no sokajiny manampaizana ity grippe aviaire ity. Hatramin'izao dia tsy mbola ahitana fanafa ny grippe aviaire. Nisy ihany ireo vaksiny efa natao kanefa tsy nandaitra aloha hatramin'izao. Alohan'ny fankalazana ny Krismasy teo ny tao a Frantsa no efa nitady vaksiny andresena ity grippe ity fa mbola andrasana ny valan'ny fikarohana hatramin'ny androany. Izy fiantraikany lehibe amin'ny fidiram-bola sy ny varotra eo amin'ireo mpiompy akoho amam-borona manerana ny Europa ity tranga ity ka etson'izy ireo vonjy maika amin'ny fahefana mahefa rehetra mba hitadiavana vahaolana faran'izay aingana. Les mesures de sécurité maximale car le virus n'a pas de frontières. Dia izay ihany koa ary tomboka lasy tomboko vaviny manakatona ampeziny fampalalam-baovao ny MBS tamin'ity androany ity ankasitrahako hatrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Aoriany fampalalam-baovao no anarahantsika ny fandaharana ahoana marina, ny fandaharana Global News. Aorian'izay kosa no anarahantsika ny horonan-tsary itinéraire des petites choses. Ny tena kosa ary ametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray tompoko. Manomboka rahampitso Asinandria Malala indray no tondra amintsika ny fampalalam-baovao.